sady mpitarika ny mpanompo, vita ve zany? Andinika an'izay isika ao anatin'ity universeny ity anasako anao ampitiavana mihitsy anoroany Kristy lalana antsika ny amin'izay tokony ataontsika kristianina. Falifaly isika tafaraka ary tsarova tombontsoa lehibe mihitsy no ananantsika miaraka amin'Andriamanitra satria ampianatra antsika izy dia isika kosa anaraka ny ohatrany takany tamin'ny vanim-potoana izay nitarihany an'ireo mpianany nanaraka ny diany. Antaosika aloha hivavaka ary. Andriamanitra, misaotra anao izay fa ny lesona lehibe tianao ampitaina izao no omaninao anay anio dia ny ohatra ny fanompoana kristianina. Ampio ary zahay mba hanaiky tsy hanao ady varotra ary andeha araka ny fitarihan'ny fanahy masina amin'izay atoronao anay tokony ho fitondrantenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany. Amen. Sady mpitarika ny mpanompo, ahoana ary zany? Fomba fitenintsika andavanandro mahazatra antsika ilay hoe sady boto no patron. Indraindray izy io teny maneso na ihany koa hoe fitarainana. Anesoana olona zany hoe izy daholo manao ny zavatra rehetrarehetra fa tsy zarainy ilay asa. Na koa fitarainan'ny olona anankiray hoe za daholo no manao ny zavatra rehetra fa tsisy mba miara-manampy ahy mihitsy. Kanefa dia izao, toe-tsaina naseho an'i Kristy izy io. Andao nge diniantsika reto soratanana voalaza dia ampenina reto. Taloha indrindra n'ilay fotoana ny fisakafoana dia izao ny zavatra niseho. Nanan-javatra betsaka olazaina ho an'ireo mpianatra Jesosy tamin'ity hariva farany niarahany tamin'ny mpianany ity. Raha vao homana indray izay niriny mafy ho azonina mantsy izy ireo dia voavonjy ho afaka tamin'ny tebotebo mahavaky fo amin'ny fahatsopana tenana sy ny tsy finoana izay zavatra hitranga tsy ho ela zany anjohan'i Jesosy. Hitan'i Jesosy nefa fa tsy ho zakany izay tian'i Jesosy ambara. Raha nijery ny tavan'ireo mpianatra Jesosy dia niantona teo amin'ny molony ny teny fampitandremana sy fampahirezana satria mety handratra azy ireo. Lasa tamin'ny fanginana ny fotoana, tsy ny teny zany Kristy, toa niandry Jesosy dia tsy azo ny mpianatra ny eny hoe fa inona ary ny zavatra iseho. Toa nanjavona teo ny firaisampo sy ny fanehoam-pitiavana no foazin'ny zava-mahory an'i Kristy. Tsy nandaitra firy ny teniny malahelo nataony, nanomboka ny fahorian'ny tenany. Ary ny tompo maso ny fanaovan'ny mpianatra izay vory teo zany dia nanambara fa ohatran'ny misy fifialonana sy fifandirana sy adilahy eo amin'izy samy izy. Zay zany ny zavatra niseho ny aloha indrindra an'ilay fanasan-tongotra. Dia izao indray ny voalaza manaraka. Niandry kely Jesosy sy ahitany izay ataon'ny mpianatra. Izy moa zany ilay Andriamanitra mpampianatra eto ny niandry. Fa inona no nataony? Rehefa nifanilaka ny mpianatra, nitsangana ny ala teo amin'ny latabatra amin'izay izy, napetrany ny lambany. Ary mety nanakatsakana ny fihetsiny mantsy ilay lambany zany. Nanamanelingely hoy isika. Dia nandray lamba famaoana izy, nisikina n'ilay lamba famaoana, nentiny zany. Dia gaga ny mpianatra sady liana nijery hoe inona ary ty ataon'i Jesosy. Niandry tamin'ny mpanginana nefa izy ahitany hoe inona no zavatra hitranga manaraka. Ary rehefa vita izay dia napidina rano tao amin'ny tavy Jesosy. Nidina ny rano, nanomboka nanatona mpianatra anankiray izy dia nosasany ny tongony mpianany. Jesosy daholo no nanatona nanao an'izay dingana rehetrarehetra izay zany. Ary io dingana io ilay niresantsika tany am-piandohany hoe ny mpanompo no tokony hanao an'izay ho an'ireo vahiny izay miditra ao anatina tokantrano anankiray. Nampihiratra ny mason'ny mpianatra io fihetsika io ary enatra sy fietrena mangidy no namen'ny fony izy tsirairay avy rehefa nosasana tsirairay ny tongony. Azony mpianatra eto zany ny fanomezantsiny sy ny loaka ka samy nahita ny tenany teo amin'ny fahazavana vaovao avokoa izy rehetra. Ilay mpampianatra, tena mahay mampianatra ilay mpampianatra, fa naneho ohatra tsara izy izay nahatonga saina, nampiempo ny vongan'ny amafisam-po ary nanova ny fomba fisainana tao amin'ny rehetrarehetra. Izay ilay dingana anankiray zany ilay fanasan-tongotra alohan'ilay sakafo. Inona ny toyany? Toy izany no nanehoan'i Kristy ny fitiavany tamin'ny mpianany. Tsy hoe niresaka fotsiny teo ambony latabatra izy zany hoe tena tiako ianareo dia ahafony tenako ho anareo, hamono aiko anareo, fa ilay dingana nataony tamin'ny fanasan-tongotra zany dia nanehoany tena hoe tiany ny mpianatra tsirairay avy. Nameno alahelon'ny fon'ny Kristy nefa ny toe-tsain'ireo mpianatra feno fitiavany tena. Nefa tsy niditra hiady hevitra tamin'ny mpianatra izy zany mikasika ny zava-manahirana azy ireo.
Tsy zay no nataony fa zao nanome ohatra sarobidy izy izay tsy ho adinon'ireo mpianatr'ireo naoviana ao an-tsainy zany a izay ohatra izay tadidy foana hoe iny lay mpatompo, iny lay manamboninahitry ny lanitra fa nihetry ho lasa mpanompo. Tsy mora ny oelingelenina na mora ritra ny fitiavan'i Kristy fa mipololotra misy foana ny fitiavany. Fantany fa efa napetraky ny ray teo am-pelantanany ny zavatra rehetra ary avy amin'Andriamanitra izy ary ho any amin'Andriamanitra. Izay ny lalan'i Jesosy. Avy any amin'Andriamanitra, midina tetỳ ambonin'ny tany ary mbola hiverina ho any amin'Andriamanitra ihany. Tsapany amin'ny fomba feno ny maha-Andriamanitra azy. Ary efa napetrany ny sarom-boninahitra mampanjaka azy sy ny fitafiana-drina nanaovan'i Jesosy zany io ka naka ny endriky ny mpanompo izy. Ohatra lehibe anankiray ho antsika zany a. Ny anankiray amin'ny asany tamin'ny fiainany teto an-tany zany dia ny nisikina toy ny mpanompo ka nanatanteraka ny asan'ny mpanompo. Raha izao tompo sy mpampianatra ozy izy no nanao izany, ianareo koa mba tokony hanao toy izany. Miantso asa ianao izy mba ho eo amin'ny toeran'ny mpanompo. Na dia mpitarika ary izy dia nanompo. Isika ihany koa izay apetraka Andriamanitra eo amin'ny toeran'ny fitarihana dia asian'Andriamanitra manompo. Eny na ny ray mpianakaviana ao tokantrano io na ny mpitarika amin'ny sehatra maro samihafa na asian'Andriamanitra hanompo isika. Andeha haka ny toe-tsain'i Kristy sy hiainana izany isika, hivavaka isika. Tompo, natao hanompo izahay satria izany no ohatra tsara indrindra navelanao ary nasehonao tamin'izany ny tena fitiavana. Tsy misy fitiavan-tena, tsy misy fitaka. Ampio izay Tompo mba hanaiky an'izany, tsotra izao, ary tsy ady varotra aminao na inona zavatra manjo satria ianao tsy niady varotra ihany koa tamin'ny zavatra niainanao. Ampaherezo izahay hanana ny toe-tsain'ny mpanompo ao anatin'ny fanompoana, asa fanompoana sy ny asa fitarihana rehetra ametrahana anao anay. Dia ampahitaovy anatrehanao hatrany izay tsirairay avy hiaina araka izany amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.